Andro voalohany natongavako teny amin'ny anjerimanontolo. Université amin'ny Fianaratsoa taona 17 Mpianatra 200 zahay no tao amin'ny sampana ay fiarahamonina. Nahitako voalohan'ny herin'ny tanora tsy mitovy fomba, tsy mitovy hevitra, tsy mitovy fiteny, nefa mifankahazo. Harena ny fahasamihafana ary heveriko fa misy zavatra azontsika atao raha toa ka mpianatra tanora avy any farafangana, Manakara, Toliara, Iosy ary hatrany amin'ny faritra avaratry ny nosy no mahay miara-monina sy mahay mifampiaina. Izany indrindra no hitondrako aminareo ny lohahevitra eto anio hoe 20 taona ho avy, sika tanora no hanoratra azy. Matetika sika dia manana ilay valiteny tsy tiantsika mihitsy. Ny sasany mety hoe aleo mijanona mpinamana. Na koa tsy haiko izay tianao mety daholo. Ary mbola misy an'ilay hoe ataovy izay ataonao fa ny ahy madio ny saiko. Fa valiteny iray ihany no tena nanahirana ahy hatramin'izay. Raha manontany ianareo hoe inona ny hatongavako eto androany dia satria tsy tiako ilay valiteny hoe tsy manan-tsafidy fa izay ny lahatra. Amiko dia toy ny teny hoe tsisy azo antenaina intsony, efa very tanteraka firenena tsy avitra intsony. Lohahevitra anankiroa lehibe no manahirana antsika malagasy no miresaka azy. Dia ny resaka fivavahana sy ny resaka politika. Fa maninona tsy azo resahana loatra intsony ny politika? Satria mampizarazara hono, mampiady, ary mahatonga anao hanangam-pahavalo eny amin'ny fiarahamonina. Maro amintsika ihany koa aza no matahotra raha hirotsaka amin'ny sehatra politika. Matahotra hiteny, matahotra aneo hevitra satria sao gagazo. Misy ihany koa fikambanana maro mijoro. Rehefa mba miseho sy manao fanambarana dia tsy maintsy asiana hoe tsy manao politika, na dia hita izao aza fa politika no ataony. Dikan'izany dia hoe aleo mangina, aleo tsy miteny. Nefa ny fahitany sasany antsika tsy miteny mamperitreritra azy hoe mety daholo izay ataony. Manaiky matoa tsy miteny, manaiky matoa mangina. Misy amintsika tanora ihany koa mieritreritra hoe ny politika, ny adidy amin'ny maha-olom-pirenena dia ny fahatongavana mandrotsaka ilay taratasy kely eo anaty vata dia vitatra eo, miandry ny 5 taona manaraka indray. Misy aza moa miteny hoe ny mpanao politika rehetra dia olona voakarama, olona mitady seza fotsiny, ary olona efa somary nahazo taona tsy dia misy atao amin'ny fiainana. Fa andao jerentsika ilay tena politika mamaritra ny 20 taona ho avy. Alaivo sary an-tsaina anie hoe misy latabatra lehibe anankiray, misy kitapo anankiroa. Ny kitapo voalohany dia misy vola mitentina 2,750 miliara ariary. Io no atokan'ny fanjakana hitandrona ny filaminam-bahoaka. Eo akaikiny eo kosa misy kitapo anankiray, misy vola mitentina 700 miliara ariary. Io indray kosa no atokan'ny fanjakana ho an'ny fampianarana ambony. Arak'izany avo roeny ny vola laniana hitandrona ny filaminana raha mitaha amin'ny vola anabeazana ny tanora. Etsy ankilany kosa 3 miliara ariary, 3 miliara ariary ny trosan'ny fanjakana araka ny voarakitra ao amin'ny lalàna momba ny teti-bola 2024.
raha jerena nefa dia lolanina ny amin'izay tsy tokony alehan'ny vola ary ny famaritan'ny mpitondra sy ny olom-pirenena azy ngamba no samihafa ka samy manana ny atao hoe laharam-pahamehana. Ny tsy fanankenan'ny tsirariny dia efa fandraisana andraikitra amin'ny politika. Ny fiainana mantsy dia tolona ho amin'ny tsaratsara koa hatrany. Ary ireo olona no heverina fa tsy manana hery, tsy manana tanjaka no nahasahan'ny joro ny ady ho an'ny tsirariny. Taonjato faha 17 dia ny joro ireo olona naondrana ho andevo mba hiady amin'ny tsirariny sy hitaka ny zony. Taonjato faha 19 dia ny joro ireo mpiasa ny vondrona mba hametra ny ora iasana ho adiny valo. Ary voatsela akory fa taonjato faha 20 taona lasa no nisian'ny ady amin'ny fanavaka vahamolon-koditra tany Amerika sy tao Afrika Atsimo. Matetika ny tolona dia tsy ahitana mangirana eo no eo ka maro amintsika no kivy sy miravaravin-tanana. Nefa raha tsisy ireo olona nasahan'ny joro ireo dia mety tsy teto Andohalo tsika androany fa mety tany Amerika tany niaraka ny kapafary. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Oui, Albert Camus. Dia naiko fotsiny ve tsika manoloana ny tsirarina, ny tsindrazolena, ny tsy maty manota. Misy miteny hoe ny politika dia tsy ampitombo ny kapoaka ambarina. Misy indray manao hoe politika zany rediredy sy nofinofo fotsiny. Nefa ny politika dia safidy tsy maintsy atao isan'andro. Ilaza ny tsirariny sa angina. Isafidy sa hanara-dreno rano fotsiny. Asa hijoro sa ho kanosa mandrakizay. Koa anareo areo ankehitriny. Fa mbola misy fanjakana ve eto Madagascar? Manana asa ve ny tanora? Misakafo ve ny ankizy? Mahafa-po ve ny jirama? L'homme qui se tait tout en pensant est déjà dans l'esclavage. Oui, Spinoza. Fa tena maro loatra ankehitriny ny olona mahalala, mahafantatra, nefa tsy samy teny. Ary dia eo no manomboka ny fanjakazakana. Rehefa mangina isika dia mahatonga ny tsirariny ahery. Koa ankehitriny na miteny, na manoratra, na mamaky dia efa manao politika. Tsy maintsy raisina ny andraikitra na amin'ny fanabeazana maha-olom-pirenena na amin'ny fametrahana fanontaniana momba ny tena zava-misy marina. Ny tolona ohatra dia review natsanganay tanora hovakin'ny tanora toanay ary sehatra iray anoratana sy fampizarana. La pensée est l'antidote à la banalité du mal. Oui, Arendt. Tsy isika akory no manapaiza indrindra na isika no andeha androdana fanjakana fa isika mbola manana fahasahiana hiteny hoe azo ovaina ny zava-misy. Isika izao no amelona indray ny fanilo hanazavana ny ho avy. Tsy amin'ny fiandrazana fifidianana fotsiny ihany fa afaka mitondra ny anjara birikintsika isika raha mitambatra sy miara-dia. Ny fanovandravitra lehibe rehetra teo amin'ny tantara dia noheverin'ny olona fa nofinofy avokoa tany am-piandohana. Nefa rehefa tanteraka izy dia toy ny zavatra tonga ho azy. Koka nateny sika fa any aoriana any, indray androany ny taranaka tsy teny hoe firenena tsy avitra intsony, fa afaka ilaza anao hoe nanomboka teto amintsika eto izao ny fiovana. Sotra tompoko.
Thank you.